Isatanao zahay Andriamanitra ray zanaka afaka masina mbola nahatratraranay izao vanim-potoana ny isaky herintaona mitoby lehibe akaramalaza izao na dia amin'ny vanim-potoana sarotra ny famparitahany valanaretina Covid-19 aza izahay dia misaotra anao fa mbola nomenao fotoana koa azahoanay manambara na mankalaza ny isaky-herintaona mitoby lehibe akaramalaza na dia tsy tonga anakaramalaza izahay dia amin'ny lalan'izao fampitanany hafatra amin'izao serasera izao zany no isaorana ianao ka dia tahio ny teninao izay hambara ampianarana mba hitondra soa ho anay fampahirezana ho anay manoloana n'izao vaninandro sarotra izao fitaomananay ho amin'ny fahatokiananao na inona sarotra na inona fizahan-toetra ary mba haretanay hatramin'ny farany satria izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena ka dia manondrafo aminay mamelany helokay ary ny zavatra rehetra izay atao eto dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hampianarana amin'izao dia izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 3 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 12 somary lavalava ihany. Toy izao nivaky ny tenao amin'ny anaran'i Jesosy ary soraty ho an'ny fianjelin'ny fiangonana any Filadelfia izao ny lazainy izay masina izay marina izay mana ny fanalahidin'i Davida izay mamoha ka tsisy hanidy ary manidy ka tsisy mamoha fantatro ny asanao indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa mamanahery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogany Satana izay milaza ny tenany ho josy kanto tsy izy fa mandainga indro ataoko tonga hiankoko eo an-tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay fa hihatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina amin'ity ambonin'ny tany ho afaingana tany mafy izay anananao mba tsy hisanka ny satroboninahitro izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy hiala ontsony izy ary soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy anan-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao izay manantsofina
aoka izy haino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ary soraty ho any anjelin'ny fiangonana any Laodikia, zao no lazainy amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao, fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao, aleo ho mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Ary hoy ianao, manan-karena sy efa nihary arena fanana be dehibe aho ka tsy manan-java-mahory, ka tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manory hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio amin'ny afo, mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy hiseho ny anatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Zay rehetra tiako no anariko sy faizako, koa dia mazotoa ianao ka mibebaha. Izay rehetra tiako no anariko sy faizako, koa zay mazotoa ianao ka mibebaha. Indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamoany varavarana, dia hitrao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Zay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako mipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany, zay manatsofina aoka izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Momba ny fiangonana roa, Filadelfia sy Laodikia, amin'ny fiangonana fito, ao amin'ny boky ny Apokalipsy no anjara fampianarana atao amintsika amin'izao. Misafidy ny anorim-ponena na ty manakara tanàna akaiky ny toby lehibe akara malaza izahay amin'ny fisotroan-dronono. Aloha sy mandritra ny fipetrahana aty amin'ny tanàna manakara, dia miezaka ny mandalina ny tantaran'ny tanàna, ny foforona ny quartier rehetra mandrafitra ny tanàna ny tenanay. Ankoatra izany dia mandalina momba ny foko antemoro, ny fivavahany, ny kolotsainy ary ny zavatra rehetra misy iainan'ny mponina amin'izao vaninandro izao koa izahay. Satria ny olona dia ny tantarany, ny fivavahan-drazany, ny kolotsainy ary zava-misy iainana ankehitriny. Izany fikarohana rehetra izany no natao sy atao dia mba hafantarana ny toerana honenana sy ny olona zay iarahana monina, ary tsy izany ihany fa maha-kristiana luterana sy mpanompon'Andriamanitra amin'ny asa mahapastora dia niara-nandalina tamin'ny mpianatra salta iray avy amin'ny synodam-paritany manakara koa izahay, fa ny spima koa, zany hoe synodam-paritany manakara, dia ankoatra ny finoany amin'ny maha-fiangonana luterana azy dia ny tantarany, ny kolotsainy ary ny toe-javatra misy iainana ankehitriny. Eto dia misaotra ny mpianatra salta avy amin'ny spima iray zay nanao fikarohana sy fanadiadiana momba ny spima amin'ny asa soratra natao ny azahoana ny lisansy amin'ny teolojia avy amin'ny salta OML fianaran-tsoa aho, satria mpitarika azy tamin'izany famitany zany lahatsoratra izany ny tenako. Nahafantatra be dehibe ny amin'ny synodam-paritany manakara, nahafantarana zavatra be dehibe ny amin'ny synodam-paritany manakara ny asa soratra, zany hoe ny teza. Ireo rehetra ireo no natao mba hafantarana tsara ny tanàna manakara. Hafa avao i manakara hoy ny fitenenana aty, inona tokoa moa no mahafa azy? Fandinika izany ny mponina ato aminy, eny ny fiangonana sy ny kristiana luterana manakara, mampirindra ny fiarahamonina izany ary mahamora koa ny fanaovana ny asan'ny fiangonana amin'ity synodam-paritany ity. Miezaka mba tsy ho tratra ny fitenena amin'ny soratra masina hoe ianao rery ihany
va no vahiny mitoetra any Jerosalema ka tsy mahalala zay zavatra tonga amin'izao tontolo izao, arak'izay voalaza ao amin'ny Luka 4:20. Arak' izany dia amin'izao fampianarana momba ny fiangonana roa, Filadelfia sy Laodikia, ao amin'ny Apokalipsy izao dia tandrify ny fandaniana ny jeografiany, ny tantara, ny fivavahana, ny kolotsainy enan'ny mponina na ny jentilisa izany na ny kristiana tamin'ireo tanàna ireo. Andriamanitra mako dia miteny mandrakariva amin'ny tantara sy ny manodidina izany amin'ny fanambarana ataony amin'ny olona. Marina fa ny mpanoratra ny bokin'ny Apokalipsy etoana dia miresaka zavatra mitsanga any an-danitra, eny mitranga ety ambony tany ihany koa, saingy mbola amin'ny alalan'ny famantarana sarim-pantarina zay tsy maintsy mbola halana sarona raha te hafantatra ny hafatra na ny fanambarana amin'io boky io ny mpandiny. Na izany aza dia miresaka ny toerana sy ny mponina ary ny fiangonana any amin'ny faritra atsinanana akaiky, Moyen-Orient izy. Zavatra azo karohiny sy ny fandirinka tsara izany mba hamora ny fampiarana ny hafatra tiany tenin'Andriamanitra hampitaina amin'ny zavatra iena ny firenena malagasy sy ny fiangonana luterana, indrindra amin'izao vaninandro ienana na misy atsika ankehitriny izao. Ny fiangonana Filadelfia. Filadelfia dia anaran'ny tanàna iray tany Azia Minora zay tonga foibeny fivavahana kristiana tamin'ny fiangonana voalohany. Izy moa nanankiray amin'ireo fiangonana fito nanoratany Jaona apôstoly araka ny Apokalipsy toko voalohany. Araka ny filaharanao dia fiangonana fahaena izy, 70 kilometra antsinana Sardis, lalambe mampitohy ny tanàna hafa toany Smirna sy Pergamus, ny mpanjaka Talus II, Philadelphus, tany Pergamus, ny taona 138 taorian'ny Kristy, 138 159 138 aorian'ny Kristy, anarana fanampiny io Filadelfios io, noho ny fitiavan-dralahy mavaivay tao aminy ka nanomezany fanjakana ny ralahy natao hoe Eumenes II. Navaivay ny fitiavan-dralahy tao aminy, tiany loatra ny ralahy ka misy zara fanjakana nomeny azy, zany no nahazahoany anarana hoe Philadelphus. Fitiavan-dralahy no dikany teny Filadelfia amin'ny fiteny grika fototra. Ko raha misy toby nomena anarana hoe Filadelfia toy ny toby miankina amin'ny toby lehibe akaramalaza Filadelfia aty Manakara, dia toby ny fankatiavany ny hevitrin' zany ka antenaina fa nimponina amin'izany toby izany dia toy ny olona raitapo, piralahy sy piravavy zay fankatia tokoa, fa tsy olona fampialina, mifanaratsy, mifankahala, tsy olona mifanendrika ary tsy olona mifamono. Tsy hafa izany fa ny mpianatra ny tompo tokoa ny mponinao ka manahaka azy amin'ny fitiavana. Jaona toko 7:10, toko 4:7 hatramin'ny 5:30. Ny velona amin'ny fambolena voaloboka ny olona tao Filadelfia. Arak'izany dia nanankina ny fiainany tamin'ny Andriamanitra ny divay atao hoe Dionysiosy ny olona tao. Na dia izany aza dia maro isan-karazany ihany koa ny sampy ny tompoiny olona. Sampy ny tompoiny olona tao na sampy tsy nalaza loatra tahaka ny sampy no tompoiny olona tao Efesosy natao hoe diana lehibe aza izany. Apitao amin'izany ny asan'ny apôstoly toko 7:10, 5:30. Jaona apôstoly no nanoratra ny boky Apokalipsy zay midika hoe fanambarana. Voalaza ao aza fa lasa natao sesitany tamin'ny nosy kely iray atao hoe Patmo i Jaona apôstoly tamin'izany. Ho indrindra izy, izaho Jaona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetanao amin'i Jesosy, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Apokalipsy toko 1:7. Teo amin'ny fanjakana Romana dia nasaina ny vavahan'ny olona, ny teratany Romana sy ny vahiny monina
amin'ny fanjakana romana rehetra zany ny sariny amperora nisy tempoly manokana fanaovana izany fanompoam-pivavahana izany. Ny antony anompoana ny anaovana ivavahana amin'ny amperora dia izy no niantoka ny fampandrosoana ny fanjakana ary niantoka ny fandriam-pahalemana. Zany no antsoina amin'ny hoe pax romana na paix romaine. Ny jiosy irery no nahazo alalana hivavaka amin'ny Jehovah Andriamanina tany amin'ny sinagoga ka tsy afaka niankohoka amin'ny sariny amperora. Privilège manokana azo jiosy zany. Zao no voalaza amin'ny Ekôsodosy 2:20 ka hatramin'ny 9. Dia nilaza izao rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho no Jehovah Andriamanitrao zay nitondra anao nivoaka avy amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza mandriamanikafy fa izaho ihany. Aza manao sary-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra zay ny amin'ny lanitra ambony, na zay amin'ny ny tany ambany, na zay amin'ny rano ambonin'ny tany. Aza miankohoka enatrehana, aza manompo azy. Fa zaho Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sady piaro, ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaky sy ny zafiafa sy ny zafidohalika, dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby zay tiahy ka mitandrina mididiko. No tazony jiosy mafy io, no tanany jiosy mafy io, ka tsy nety niankohoka tamin'ny sariny amperora izy. Fa ny mponina rehetra ivelan'ny fiarahamonina jiosy toy ny kristiana satria efa niala ny sinagoga, dia niterena tsy maintsy hivavaka amin'ny amperora ary nasaina nandany Kristy ka hiala amin'ny finoana dia ny finoanan Jesosy velona. Tsaroana ny tantaran'ilay hiantitra natao hoe Polycarpe eveka tany Smirna, mpianatra Jaona apôstôly izy tamin'ny fanenjehana mafy tamin'ny androny amperora 3 ans tany amin'ny taonjato 12 tany izany. No terena izy hanozona ny Kristy, fa namaly tsotra izao izy hoe: 9 taona izao nanompoako ny tompo, ka tsy mbola nanisy ratsy ahy indraindray mandeha akory aza izy. Ataoko ahoana ny teny ratsy ny mpanjakako zay namonjy ahy. Vokatry n'izany dia novonoina izy ka maty martioran'ny Kristy. Aza matahotra zay mamono ny tena ho Jesosy, fa tsy mahavita na inona ny amin'ny fanahinareo. Dia nitazomy ny Polycarpe hatramin'ny farany fofinainy zany, tsy nivadika amin'ny Jesosy izy. Izaho manokana dia tsy mbola nandalo fanenjehana mafy tahaka ny nahazo ny kristiana tany amin'ny faritra Azia Minora fahiny tamin'ny taonjato 12. Ary ianao zay miheny koa dia tsy mbola nandalo fanenjehana mavaivay tahaka izany. Izy reny dia nenjehana mafy, fanenjehana avy amin'ny jentilisy, indrindra avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny jiosy zay tsy nanaiky an Jesosy Kristy. Fanao tamin'izany rehefa misy olona tsy manaiky ny fitondram-panjakana na hivavaka amin'ny kaisara ary mitory an'ity Kristy ity, manaraka an'ity Kristy ity, dia ny fanao tamin'izany dia odorana velo amin'ny afo, ampidirina na asitrika ny menaka mahamay, ampinanina ny liona masiaka, ny daroka karavasy, ny famonoana amin'ny sabatra sy ny lefina ny mpanaradian'i Kristy. Fa maro tamin'ireny izy reny toy ny tao Philadelphia sy ny tanàna hafa voatonona amin'ny boky no tsy nety nivadika, fa naleo ny maty toy izay handany Kristy tompony. Tsy mbola nandalo izany ny tenako, ary tsy mbola nandalo izany koa ianao. Fa efa nisy tantara tahaka izany teto Madagasikara tamin'ny andro ny Rasalama, fa nenjehina ny kristiana. Ary raha ho vonoina Rasalama dia zao ny teniny: hitako ny lalana tsara ka izorako, azoko ny fambonjena ka taliko mafy. Dia nitsatohana lefina izy, dia nitsiritra ny raha, maty tamin'ny finoanan Jesosy. Aza matahotra zay mamono ny teny, fa tsy mahavita na inona amin'ny fanahinareo ho Jesosy. Tsy mbola nandalo izany ny tenako iaho teo, ary tsy mbola nandalo izany no maro amintsika velona amin'izao andro ankehitriny izao. Fa ny zavatra mahazo antsika dia ny ady mpiainana sy ny ady amin'ity filany nofo ity. Ady avy ao anato ny tena mpahazo antsika. Kanefa izao
firy ny mahajoro manoloana ny filanofony, ny fijoroana amin'ny finoana sy ny fiainana tena maha-kristiana no manambara ny fandresena toy ny fandresen'ny mpiazakazaka amin'ny lalao fanjara fanatanjahantena fiazakazana ka azahoana ny satroboninahitry ny fiaina araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintiana 1:7-9 izay mety mbola vakiako aoriana eo. Ahitana fahaizan-teny na fahaizan-teny mafonja maromaro amin'ity tenin'Andriamanitra momba ny fiangonana tany Filadelfia ity. Ahitana teny na fahaizan-teny mafonja maromaro amin'ny tenin'Andriamanitra momba ny fiangonana tany Filadelfia ity. Reto manaraka reto izany, izay masina sy izay marina. Ny fanalahidin'i Davida, mitandrina ny teniko, sinagogan'ny Satana, ho avy faingana tany mafy izay nanao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao, andry eo amin'ny tempolin'ny Andriamanitra, ny anaran'ny Andriamanitra, ny tanàn'ny Andriamanitra, ilay anarako vaovao ho Jesosy. Ilaina ny mahafantatra ny hevitra raketin'ireo teny na fahaizan-teny ireo mba ho fampianarana, fananarana avy amin'ny tompo antsika amin'izao vanim-potoana ny sakeritaona ny toby lehibe akaramalaza izao. Na dia tsy anakaramalaza izay tsika dia isaorana ny tompo amin'ny alalan'izao serasera izao fa mankalaza ny sakeritaona ny toby lehibe akaramalaza izany. Ny hoe izao ny lazain'ilay masina sy marina dia mampahatsiaro ny filazan'i Jehovah Andriamanitra ny tenany ao amin'ny Tesametaka taloha. Ao Jehovah dia milaza ny hoe masina aho izy, aoko masina ianareo, ary izy dia tsy olombelona ka handainga fa marina izy, ary marina ny teniny. Sady rehefa manomboka amin'ny teniny mpaminany marina tamin'izany vanim-potoana izany dia izao no lazainy, izao no lazainy Jehovah tompony maro. Ary araka voalaza eto dia hoe hoy ilay masina, Isaia 40:5, Isaia 9:7 sy ny sisa. Izany dia mpamaro toetra ilazana an'Andriamanitra matetika ao amin'ny testamenta taloha, indrindra ary hita ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa. Fantan'i Jesosy tsara ireo mpamaro toetra ireo fa entina ilazana an'Andriamanitra ka nambarana fa ilay miteny amin'ny alalan'ny Jaona apôstôly ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ilay olona tokoa, Andriamanitra tokoa, dia ny Mesia Jesosy avy a Nazareta. Izy no ilay Mesia Kristy, zanaka Andriamanitra velona, araka izay nampanantenaina ny Israely, izay voalaza ao amin'ny Matio 4:40 hatramin'ny 9:40. Ny amin'ny fanalahidin'i Davida, semboly ny fahefana ny lakile, Jesosy Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida mpanjakan'i Israely. Hoy ny anjely Gabriela tamin'i Maria, izy dia lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianany Davida ray, ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapataperana. Matio 2:13-30. Azo ampitahaina amin'izany ao amin'ny Isaia 2:20. Manana fahefana amin'ny Jerosalema vaovao Jesosy dia ny lanitra izany. Afaka mamoa sy manidy ny lanitra izy dia Jesosy zany. Jesosy tompontsika ny tompony lakile. Efa nisy resaka nataontsika mikasika an'izany tany Akaramalaza tamin'ny taona lasa tany. Jesosy Kristy no tompony lakile ka afaka manome an'i Petera apôstôly ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra. Matio 9:7. Nomeko anao ny fanalahidiny lanitra, nomeko anao ny fanalahidiny lanitra. Ka na ina fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina nan-danitra, ary na ina vahainao ety ambony tany dia ho vahana nan-danitra. Ary izy koa nanome ny pastora sy ny mpiandry, anatin'izany koa ny mpiandry nahazo an'ity fahefany fanalahidy ity, fahefany ty lakile ity, araka ny Matio 7:9-10 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na ina fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina nan-danitra, ary na ina vahana ety ambony tany dia ho vahana nan-danitra. Ary koa rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elkiza no avelanareo dia voavela izany, ary naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Zay efa nivahan'ny tompony lakile dia sarotra ahidy, ary zay efa nahidiny sarotra vahana.
novoan'ny tompony fanalahidy ny fitorenan'ny filazantsara tany Filadelfia. Sarotra hidy izany, tsy naharindrina ny fitorenan'ny filazantsara, tsy nasakana ny fitorenan'ny filazantsara sy ny fiangonana tany ny fanenjehana sy ny famonoana ny kristiana, fa mivoa midanadana tokoa. Ka maro ny babon'izany, arisan'izany ny sasany amin'ny jiosy. Nareo jiosy reo aza dia misy zay nandray ny filazantsara, ary reny nolazainy tompo eto hoe indro ataoko iankohoko eo mitongotra ao ireo. Fomba fanaon'ny olona fahiny mantsy rehefa mibabo mahatsiaro ho resy dia miankohoka eo amin'ny tongotry ny lay naharesy azy. Efa novohany Jesosy tompontsika zay manany lakileny fanalahidiny Davida mpanjaka ray ny varavaran'ny fanjakan'ny lanitra hidirany mpanota ny malagasy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitorenan'ny filazantsara nentin'ny missionnaire avy amin'ny NMS sy ny LK areo avy an'Andilambato. Efa nivohany koa ny varavarany hidiran'ny jentilisa maro eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny asan'ny fiangonana kristiana, ny fifoazana eto Madagasikara, ka tsisy arindrina izany. Indro mbola midanadana ny vavahadiny lanitra hidiran'ny mpanota, ka izany nahatonga ny tompo nanome baiko lehibe antsika tamin'ny sakeritaona tamin'ny lasa hoe mandehana ianareo ka atao mpianatra ny firenena rehetra, araka ny Matio 20:20 fa hatramin'ny 20. Mbola andro mpamonjena sy ampy-pahasoavana izao, ka raha mbola manao tafika masina mitohy isika fiangonana sy ny sampana tsirairay, tsy ahafoana ny asan'ny fiangonana kristiana mihitsy izao fahasarotana amin'ny fikatona ny fiangonana izao, amin'ny famatorana ny vavantsika amin'ity kasy-bosy ity, manoloana izao fihanaky nyty aretina mandringana atao hoe Covid-19 ity, fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Ny fanenjehana sy ny zavatra sarotra mihatra amin'ny fiangonana sy ny mino tsirairay amin'ny vaninandro iainana dia antsoiny tompo amin'ny teny hoe fizahan-toetra. Zahana toetra ny mpino kristiana ny mpanaradian'i Jesosy, sedraina amin'ny zavatra sarotra ny fiangonana, antony mba hiorenany tsara amin'izay inoany. Fitandremana ny tenin'Andriamanitra, tsy hafa izany fa ny fiainoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Matio 7:7-20, ary koa ny fihazonana zay inoana, fandraisana indrindra ny filazantsara. Fantatro hoe Paoly apôstôly zay inoako, Timoty 2:1-2. Ary zany dia tanana mafy, velombelomina amin'ny famakena ny tenin'Andriamanitra isanandro sy ny vavaka. Jesosy aza olona tokoa no Andriamanitra tokoa, nefa mbola miaina tamin'ny firesahana amin'Andriamanitra isanandro amin'ny vavaka maraina be, amin'ny alina, any an-tendrombohitra, any an-tany foana na tany anefitra. Vao maika isika tokony hitandrina ny tenin'Andriamanitra isanandro amin'ny alalan'ny vakteny sy ny vavaka mandrakariva isika, satria olombelona ihany isika, ka mora fitahiny filany nofo izao tontolo izao, ary ny devoly mba tsy ny feony izao tontolo izao sy ny feony devoly no horetsika isanandro, fa mba horetsika ny tenin'Andriamanitra, ny feon'Andriamanitra, manambara amintsika ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fitandremantsika ny teniny, eny soa ho antsika koa ka ahafahantsika miorina amin'ilay tena fiorenana fanorenana matanjaka dia Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Matio 7:4-20, Hebreo 12:12. Sinagogan'ny Satana, ny jiosy tao amin'ny tanàna Filadelfia no resahan'ny tompo amin'izany. Saika niparitaka iran'ny fanjakana Romana ny jiosy, ary izy ireny rehefa tonga amin'ny tanàna iray dia mitana ny firaisakinany zareo, tena miray hina izy, indrindra moa fa miara-mivavaka na miara-mivavaka na amin'ny sinagoga isaky ny sabata na amin'ny asamotsy. Isaky niditra ny sinagoga i Paoly apôstôly tamin'ny asa misionana nataony dia misionika nataony dia nandray ny Torah na ny tenin'Andriamanitra, ka ny nijorona nambara fa Jesosy no Kristy.
Maro ihany niny ny teny fahasoavana nentiny Paoly apôstôly amin'ny Josy, fa maro ihany koa ny tsy nety niny ka nanohitra ny apôstôly ary nanenjika mafy ny mpino kristiana avy amin'ny Josy sy ny jentilisa. Antony tsy nino an Jesosy avy Nazareta ho Mesia izy ireo, fa mbola nanantena Mesia hafa. Mbola maro ny olona eny ny fiangonana tsy manaiky ny maha Mesia, mahazy Mesia zanak'Andriamanitra an Jesosy tompontsika na amin'izao vaninandro ianantsika izao. Misy aza atao hoe fiangonana zay mandany maha zanak'Andriamanitra an Jesosy, nefa ireny tsy arindrina ny varavarana efa nivoan'Andriamanitra ho an'ny olona, ka dia mandroso any amin'ny lalina eo amin'ny sisiny ankavanany samokely hatrany isika mitory ny filazantsara, manao ny asa diakonaly zay andrahan'ny fiangonana atsika mba azahoana olona maro tsy eto Madagasikara ihany fa ny amin'izao tontolo izao koa. Ny fiavian Jesosy faingana, fanantenana manatanjaka tamin'ny kristiana tamin'ny fiangonana voalohany zany. Mafy loatra ny fanenjena ka velona ny fanantenana ny amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy sy hoela intso handray ny fiangonana. Niteraka fahadisom-pieverana tamin'ny fiangonana voalohany koa izany, ka nahatonga ny mpino ny tokamonina tana-tendrombohitra, ny akanjo fotsy lava ny andry ny fisehoan'ny fiavian'ny Mesia, ny Kristy zany. Tsy nety niasa intsony ny maro tamin'ireny ka niahy ny an'olona, ary zany nahatonga ny Paoly apôstôly nanao hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Tsy ny fiangonana voalohany ihany no tratran'izany fiheveran-diso izany, fa maro koa ny fiangonana ankehitriny maminavina foana ny fahatongavan'ny mpamonjy faingana ka sahy manondro daty mihitsy. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 4:9-30, fa amin'izany andro izany sy ny ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelan'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Ary ampitaho koa ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 1-7. Amin'ny vanim-potoan'ny adventy matetika no iresan'ny fiangonantsika be lehibe ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy, fa tongavan'ny nofo teto ambony tany, ny teny tonga nofo kanonina tamintsika araka izay lazay Jaona voalohany 1:7. Ny fahatongavany amin'ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay vakina sy toriana amin'ny sapotoana isaky nalahady, tonga amintsika koa izy amin'ny fotoana ny fandraisana ny fanasan-toko eo amintsika izy. Eny ilaina ny miambina fa ho avy ambonahitra eo amin'ny rahona izy handray ny azy ho any aminy, araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany 1:1-10 sy ny soratra rehetra ao amin'ny Matio 4:20. Matetika hadin'ny olona ny mpino indrindra fa izy dia ho avy tampoka amin'ny antso sy ampoizina ka hitsara antsika sahady. Andriamanitra tsy miantso antsika ny hino azy ihany, tsy hoe niantso antsika hino azy ihany izy, ary tsy miantso antsika hanompo azy ihany izy dia manompo ao anatin'ny fiangonana antsika dia avelana amin'izany, fa izy koa dia miantso antsika mba handray antsika ho any aminy, satria zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesany olona masina. Koa ilaina ny fiomanana ho amin'izany. Ny Salamo 4:150, zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesany olona masina, ny fandraisany raisiny tompo ho any aminy ao amin'ny fanjakany isika tanteraka ny teny izay nampanantenainy ny mino azy. Nisy fahazahoana ny satroboninahitra, ny amboara, ny loka dia teny mitovitovy dika amin'ny hoe satroboninahitra. Tamin'ny lalao hazakazaka sy totohondro fahizay dia omena loka ny mpifanina nahazo larana voalohany na nandresy. Nahafantatra ireo karazam-panatanjahantena ireo Paoly apôstôly tamin'ny androny, miresaka mandrakarivany amin'izany izy ao amin'ny pistily ny soratany, ohatra ny Korintiana voalohany 7:4-20 hatramin'ny 7:20 manao hoe tsy fantatrareo va fa zay mihazakazaka amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka bokoa, nefa ny ray ihany no mahazo ny loka. Mihazakazaha toy izany koa mba azahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia ny mitady ny satroboninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totohondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tenako. Ary ampitaho amin'izany koa ny Filipiana
ny 9 hatramin'ny 4. Ny mpinina vita ny fanompoany, ny tana ny finoany hatramin'ny farany. Ireo no ambara hoe navita ny fiazakazahany ka omeny tompony satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Zao ny lazain'i Paoly eo amin'ny Timoty 2:4-7. Efa niady ny ady tsara aho, natateraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatramin'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana zay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro zay, ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoan'i Jesosy koa. Ny satroboninahitra nomeny tompo dia tsy tahaka ny satroboninahitra nomena tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly, zay ahitra na satroka zay nahazo ny laharana voalohany na ny mpandresy. Mety malazo ihany ny tahaka ny voninkazo ny ahitra, lazainy ho mety holoy ireny. Ary izany dia tsy tahaka ny amboara sy ny loka zay omena ny laharana voalohany sy ny mpandresy amin'izao andro iainantsika zao. Misy mahazo volamena amin'ireny, nefa ny volamena mety ho simba ihany. Fa ny satroboninahitra omeny tompo zay mitana mafy zay ananany ny finoanan'i Jesosy araka ny Apokalipsy 7:1 dia tsy mety simba, tsy mety lo, fa maharitra mandrakizay. Ny mpino maharitra hatramin'ny farany, tsy miova, tsy mivadika, aina no fetra, tsy miherikerika. Zany hoe tsy tahaka ny vadiny Lota, niherika ny Sodoma sy Gomora efa nilazana, aza miherika, mbola niherika, miteverina many ny tongolon'ny Egipta, ary tsy miherika satria mitondra angady tarihina hoy ny tompo. Araka ny Lioka 2:7-2. Ary mpino tsy tahaka ny Esau zay nanarakaly ny teny fikasana amin'ny hanina indray-mbava, tsy mahafoy ny fahafinaretany nofo. Io lalazaiko matetika amin'ny fampianarana sy ny torotena ataoko ny hoe moa ve misy zavatra tsara ety ambonin'ny tany zay mihoatra ny zavatra ao ambin'Andriamanitra, zay tsy mahafoy ireny. Raha misy zavatra zay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataonao sy iainanao dia tsarov fa tsy ho no faratapony amin'ny fahatsarana, fa mbola misy tsara mihoatra noho izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka noho izany, raha tsy mahafoy ny fahafinaretany nofo isika ka mahafoy ny zavatsoan'ny lanitra, dia tsy izany tsy mitazona tahaka ny Esau ihany zany. Mahafoy ny lanitra, zavatsoan'ny lanitra, tsy mitana mafy zay ananana, fa zay mitana mafy zay ananana no homena ny satroboninahitra ny fiainana mandrakizay. Ny andro eo amin'ny tempolin'ny Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra ary ny anarany vaovaon'i Jesosy. Ny tanànan'i Filadelfia dia tratra ny horohoro-tany matetika koa, saika mirodana daholo ny trano, manda ny tanàna. Ny zavatra hany sisa mijorojoro eny dia ny andry amin'ny trano lehibe sy ny manda. Ary satria ny anaran'olona masina malaza tamin'izany no tiany olona nisoratana amin'ny andry lehibe amin'ny tranony. Lefa misy olona malaza regny zany dia soratana amin'ny andry, eo amin'ny andry ny tempoly. Ary ny manda dia miresaka zavatra soratana amin'ny andry eo amin'ny tranon'Andriamanitra koa ny tompo etoa. Amin'ny alalan'ny zava-nisy tahaka izany no anambarany tompo ny zava-miafy ny lanitra. Ka izay maharesy hoy izy, zany hoe ny mpandresy amin'ny fiainana maha-kristiana azy, efa nambarantsika eo aloha, no omena ny satroboninahitra volamena, mamirapiratra tsy mety simba, ary tsy mety lo, fa maharitra mandrakizay. Ireny no ataon'ny tompo toy ny andry eo amin'ny tranon'Andriamanitra any an-danitra any amin'ny Jerosalema vaovao, hitoetra maharitra eo aminy, ary tsy anaran'olombelona malaza no soratana amin'ny taratasy omena azy, fa ny anaran'Andriamanitra velona sy ny tanànan'Andriamanitra Jerosalema vaovao, dia ary tsy izany ihany, fa ho soratana amin'izany taratasy fanasana na taratasy na bieda toy ny billet d'avion zany koa ny anarana vaovaon'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompontsika.
zay ny amin'ny fiangonana Philadelphia fa ny fiangonana Laodikia ndray zao. Ity ny fiangonana fahafito amin'izy rehetra. Ny tanàna Laodikia dia 80 kilometra any atsimo atsinanan'ny Philadelphia. Nandalovany olona rehetra zany lalana mankany amin'izany tanàna izany. Nalaza tamin'ny fananakarena i Laodikia foy be mbarotra sy arabola, nanana banky fitehirizana volamena, nanana université lehibe, sekoly ambony momba ny fitsaboana orona sy maso izy. Nisy ranomafana tao, source thermale. Nefa any amin'ny lohany ihany, any loharano ao ihany ny tena mafana. Fa rehefa midina mikoriana mankany ambany le rano dia lasa matimaty, ary tsy azo sotroina fa mampandoa raha sotroina. Tao Laodikia koa no nanamboarana ny akanjo mihaja tamin'ny volon'onjo mainty zay mivoaka loko manga manjelatra. Nisy kianja lehibe fanaovana kilalao isan-karazana koa tao, ary nisy dobo-drano fandroana. Efa toy ny tanàna moderna ankehitriny Laodikia, nahitana ny zavatra malaza sy ny mamiratra rehetra. Tsy zohina amin'izany ny fananakarena ny mponina tao Laodikia, mba isan'ny tratra ny horon-tany ihany koa izy. Ary nisy fotoana aza rava tanteraka ilay tanàna, nefa tsy nety nandray fanampiana avy any amin'ny fanjakana foibe ny mponina tao, avy any Roma ohatra, hanarena ny tanàna. Fa dia nilaza ry zareo tao ny hoe zahay tsy misy zavatra mahaory anay, dia ny herim-pona ihany no azahoanay mamita mamerina indray ny tanàna amin'ny laniny. Ka dia izy ireo ihany zany no namerina ny tanàna amin'ny laniny. Ny reharehany olona tao Laodikia fatratra ny fananakarenany, ary nizahozahoany koa ny fananany olona maro farapaizana ambony tao. Nanako tamin'ny fiangonana kristiana tao Laodikia koa izany toe-javatra tamin'izany tanàna sy ny fiarahamonina ny ainany zany. Natoko tena ny kristiana, tratra ny fiavonavona, na ny fizahozahoana, na tsaroana zany na tsy tsaroana. Ny tompo zay mahita ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra no nanambara izany. Ho indrindra izy ao amin'io Apokalipsy 3 hoe fantatro ny asany. Tsisy zavatra miafina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mikasika antsika, ny mikasika anao. Fantatra Andriamanitra izany, fantatra Jesosy izany, hitany fa izy manana maso tahaka ny lelanafo, manoatra ny fakana tsara, mahita ny alehako rehetra, ny alehanao rehetra, mahafantatra ny zavatra ataoko sy ny zava-miafina kotrehitsika rehetra. Ary mitovitovy amin'ny rano mafana tao amin'ny hany ny toetra ny olona tao Laodikia, tsy mafana tsy mangatsiaka. Zany hoe tamin'ny voalohany ty fiangonana ty dia tena nafana tokoa tamin'ny finoanan Jesosy. Mampahatsiaro ilay famafazana ny fanoharana zay nataon Jesosy mikasika ny famafazana ny voa, zay misy voa tena mivantolampony izy. Ny dikany dia ireo zay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny voalohany tena mafana fo, tahaka an'ity lehilahy mpiandry tao Karmalaza fahiny zay nilaza hoe satria nandray an Jesosy izy, niasa tao amin'ny fanahy masina, dia hoy izy tamin'ny toroteny zay natao, zaho tsy matahotra ny fahafatesa. Indray andro izy tatany tazo be mangovitra, dia natahotra mafy izy, ary nitaraina tamin'ny manodidina tazo teo ka nilaza hoe vonjeonareo aho, tadiavinareo dokotera aho. Zany no ataon'ny olona rehefa mafana fo amin'ny voalohany, fa rehefa maharitsaritry eo dia tahaka ny olona tany Laodikia ihany. Zany hoe tamin'ny voalohany ty fiangonana ty dia tena fana tokoa tamin'ny finoana Jesosy, fa noho ny fananakarena sy ny fahaizana dia variana tamin'izany harena salatoky zany sy zany fahaizany zany izy. Nanondraka raha mangatreka ny fiainana kristiana tao aminy ny fananakarena sy ny fahaizana. Matetika ny olona rehefa manakarena dia tsy manadino an'Andriamanitra, tsy mila an'Andriamanitra, fa matokony hareny ho fiaviany zavatra rehetra amin'ny fiainany. Vokatry n'izany aza dia mijery ambanin'ny namany izy, tratra ny fizahozahoana, matokony lamba itafiany ka manavatena ho manana ny zavatra rehetra, tsy misy mahory azy. Ary tsy zany ihany
fa lasa mankafy ny fahafanaretany tany tsy manaraka ambolo ny fiainana iainany be sy ny maro. Na ny maha-kristiana azy aza mila ho adinina ka manahaka tanteraka ny olony zao tontolo zao, aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao i Paoly, fa izany no fiainana araka ny toetrano, sady tsy mafana tsy mangatseka ka toy ny rano mafana ny Laodikia, tsy haisotroina fa mampandoa ka alohan'ny vavan'ny tompo. Ny zavatra maharikoriko no alohan'ny vavan'ny tompo, no alohan'ny vava. Ka ny kristiana anarany fotsiny alahady manao ny fitafiany tandrefana, manao fitafiana madio toy ny olona mianjaika, nefa ao mangingina mbola misy zavatra zay tompoiny ivavahany sampy, mbola tsy matoky tena amin'ny fiarahamonina, amin'ny fiarahana amin'ny be sy ny maro, fa mbola mitahiry ody, mbola milomano amin'ny fahafinaretany nofo amin'ny fiainana andavanandro. Ary raha ho an'ny reo zay nianatra teolojia aza dia milaza fa hamarinina mamiaim-poana amin'ny finoana, ary matetika dia ny tenin'ny tompo hoe tsy ny mijery ihany fa ny manao koa. Io no namarina ny tenany, sady na ny manao na ny mijery dia samy diso avokoa, ka mihevitra fa sady mpanota 100% no marina 100% ka manao zay tany kibony, mitovitovy amin'ny kristiana taony tany Laodikia fa izay. Ka maharikoriko ny tompo ka haloaka ny vavany. Ny kristiana tahaka izany dia matoky tena ho zavatra, manan-karena, manam-pahaiza, tsy misy toazy, fa amin'ny tompo dia toy ny barika vida, foana, tsy misy rano, fantrana lalina izany, fa mirehareha foana, mizaozao foana, tsy ao ny tena harena. Hoy ny tompo, zay zavatra iverin'olo ao ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Lioka toko faina ambin'ny folo, 15. Mihevitry ny tenany ho mahalala ny zavatra rehetra, kanjo izy no atao hoe jamba mahiratra. Manambara ny tenany ho amen lay mahatoky sy marina ny tompo eto, ka manambara fa izy dia Andriamanitra tokoa, zay nahariana ny zavatra rehetra sady mihazo nazy rehetra amin'ny herin'ny teny. Tsy no harina izy ho fanitsianareo mpampianatra diso tamin'izay, fa pahary ny andohany zavatra rehetra, ka mananatra ny fiangonana ao Laodikia hahatsiaro ny fahantrana, ny fahajambany ary ny fahoriany. Reny no toroan'ny tompo hevitra hoe ka tsaho alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ho anareo zany rehetrarehetra izany. Mateo 5:3. Jesosy no tena harena, ny finoana azy, ny fanarahana azy no toy ny volamena voadio amin'ny afo lazainy etoana, ka itaomana ny kristiana any Laodikia, itaomana ny kristiana ankehitriny koa hibebaka ahatsiaro tena ho fadiran'ovana mahantra, fa izany dia Jesosy no tena harena, fiainana mandrakizay. Ary ny fitafiana fotsy, zay fitafian'ny lanitra tsy ho rovitra mandrakizay, io no asain'ny tompo hisalorana tsy ho tafi ny mpanaraka azy. Tsy hafa izany fa ny fahamarinana amin'ny finoana, zay lamba hitafiana tsy mety rovitra fa maharitra ho ny tonompiratsika, araka ny tonompiratsika ao amin'ny hira fahady 10:10. Ho indrindra i Paoly apôstôly fa hitafio Jesosy Kristy tompo, ary aza miahy ny nofo ahatateraka ny filany. Romana 7:7. Mitanjaka na miboridana ny olona tsy manana ny fahamarinana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, fitafiana fotsy manoatra ny volon'ondry fotsy, tsy ny fitafiana avy amin'ny volon'ondry mainty, na dia manjoko manga aza izany no ampanaitanainy tompo omena ny fiangonana tao Laodikia ho takokenatra amin'ny fitanjahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mitanjaka manko eny miboridana, zany hoe tsy misy akanjo, tsy misy siky eo anatrehan'Andriamanitra ny olona manao ny harena sy ny fahafinaretany zao fiainany zao faliana sy ho reharehana. Noho ny fitiavan'ny tompony mpanota, toy ny fitiavany rainy ilay zanakadala, dia toroan'ny hevitra handray ny fitafiana fotsy mandrelatra ny lanitra avy amin'ny fahamarinan'i Kristy isika. Izany no antony fiantsoana ho amin'ny fibebahana ny kristiana tany Laodikia
sy ny fiangonana kristiana matokotoko tena foana ankehitriny. Ny loko fotsy dia semboly ny fifaliana, famirapiratana sy fahamarinana, ny fahamasinana ao amin'ny baiboly. Santatra ihany ny fitafiana fotsy ny mpianatra ny tompo ao sotanana, ny fitafiana fotsy ny pastora sy ny teolojiana, ny fitafiana fotsy ny mpiandry, fa ny tena fitafiana fotsy ny lanitra dia fitafiana mihaja feno voninahitra, mamirapiratra sy mandrelatra, tahaka ny fitafiany zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy eo amin'ny seza fiandriana. Tsy mahafoy ny fiangonana ny tompo ka mitsangana eo ambaravarana noho ny fitiavana ka mandondona mba hovoana ary hampandrosoina, zany hoe mba hahatsiaro tena ibebaka ka handray an Jesosy. Ataony andralan'ny tenin'ny vakina sy toriana amin'ny kristiana izany mba hahatonga antsika hahatsiaro tena handray azy ka hanome toerana azy ao anatin'ny fontsika, fa manambitamby antsika mandrakariva amin'ny lalan'ny fanahy ny tompo mba hanome toerana azy fa tsy hanome toerana ny devoly. Ary zany no ataony noho ny fahasoavany, eny noho ny fitiavana antsika mpanoka. Voalaza eo fa raha misy ny hainy feony ka mamoany varavaram-po idirana dia hiditra ao izy ka hiara-misakafo aminy. Matsy mipahatsiaro ny fanasan'ny tompo izany ary fony hevitra lalina amin'ny firaisam-po tanteraka amin' Jesosy tompontsika. Tsy izaho intsony hoy Paoly novelona fa Kristy Jesosy novelona tanàna. Ady ny fiainan'i Jesosy tety ambony tany, ady ny hatra manaina mihitsy ka ny afara tamin'ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ka nahafaty azy teo ambonin'izany hazo izany. Nefa rehefa nalevina izy, maty izy ka nalevina, nefa natsangan'Andriamanitra avy tamin'ny maty, nitsangana tamin'ny maty ny tompo. Fandresena lehibe izany ka nahatonga azy nakarina nan-danitra ka nipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Noho ny fandresen'i Kristy dia nakarina nan-danitra izy ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra eo ankavan'Andriamanitra. Ary nomena azy ny fahefana rehetra nan-danitra tsy ety an-tany. Voninahitra lehibe tokoa izany. Izany koa no ataon'i Kristy anympanaradia azy, zany hoe ireo izay mandresy dia maharitra hatramin'ny farany zany, manolotra ny tenany ho an Jesosy, mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasina, satroana voninahitra ny mpandresy. Ary tsy zany ihany fa hitoetra eo amin'ny toerana misy azy. Zay toerako hoy ny tompony ho itoerany koa. Jaona 4:7b. Raiko tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomena ho ahy, mba hahita ny voninahitra nomena ho ahy izy. Jaona 7:4. Amporisihina ny mino ny isaintsaina zany toerana any ambony izay toeran'i Kristy zany, satria ny tany sy ny lanitra sy ny zavatra rehetra zay everitsika ho mahafapo atsika sy taka ny harena sy ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao ho tapitra mandalo izao fiainan'izao sy ny filana, fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ka noho izany katsaho ny toerana any toerana zay misy any Jesosy. Araka ny Kolosiana 7:1-2. Ny mpanaradian Jesosy dia miaritra ny mafy tahaka azy koa, miaritra ny filanofo. Ny miaritra dia maharary, mangidy zany. Ny olona rehetra malalaka fa ianao tery, maharary, mangirifiry. Miaritra ny filanofo sy ny fahafilaretan'izao fiainan'izao ary mandany devoly sy ny asa rehetra, satria zay maharitra hatramin'ny farany hoy tompo, ireny no atao hoe mpandresy ka ho vonjeny. Hoy Jesosy, zay toerako dia toerany mpanompo, ary ny mpanompo mandresy no miara-mipetraka amin'ny tompo any amin'ny toeram-piandrianana ary isatroan'Andriamanitra ny satroboninahitra ny fiainana maharitra mandrakizay. Ny toerana ity ambony tany dia tsy maharitra. Ny tenako zao dia mitondra ny salita anatin'ny 12 taona izao, ary raha ny marina raha tsy tia aretina coronavirus ity dia efa tapitra izany fitondrana ny seza, ny fitondrana ny salita izany, mandalo ny seza na ny toerana amin'izao fiainana izao. Io toerana misy anao io dia tsaro fa mandalo io, fa ao amin'i Jesosy ny toerana maharitra mandrakizay. Ny fiandrianan Jesosy no toerana, ny fiandranana maharitra mandrakizay. Ka ny mpandresy zay maharitra amin'ny finoanan Jesosy, amin'ny fanaranan'i Jesosy,
no miara-nipetraka amin'ny tompo amin'ny toeram-bony fiandrianany ary satroan'Andriamanitra ny saty voninahitry ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra izay fazy hatramin'andridaka ao mandrakizay. Amen. Vavatsika. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny fitiavanao anay mpanoka, manampitamby anay sanandro, mba hibebaka ary mandondona ambarabaranay, mba hatonga anay hanome toerana anao fa tsy hanome toerana anao. Ary ampahareto izay amin'ny fanarananao, ary aoka izay haharitra hatramin'ny farany kokolainay, fa izay maharitra hatramin'ny farany ho mpandresy, ka ny mpandresy dia ho satohana ny saty voninahitry ny fiainana maharitra mandrakizay. Ary ireo no hiara-mitoetra amin'ny tompo ao amin'ny fanjakana any amin'ny Jerosalema vaovao mandrakizay. Mandroako aminay tompo ary mamelany velokay ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Jesus,
Vavaksika tompo. Andriamanitra tompo rainay eny an-danitro midera sy manome voninahitra anao zahay amin'ity fotoana izay hanambarana ny teninao, indrindra fa ny hanomezanao ny fomba azahoana manatanteraka ny isa-taona ny toby lehibe an-Karimalaza, manatrika ny zava-misy dia ny valana aretina izay maneran'izao tontolo izao. Saotranao satria tsy ataonao hosakana ny amin'ny azahoana manambara ny teninao izany, dia misaotranao ny amin'ny fandaminana rehetra izay ataonao, ny amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasainao amin'ny fanatanterahana. Dia mangataka aminao zahay ny fitarihan'ny fanahinao amin'izay rehetra tao, indrindra fa ny amin'ny hanambarana ny teninao, mba ho ny sitraponao no hambara, mba ny hafatra avy aminao no ho voalaza. Olombelona tsy tanteraka zahay no irahinao hanao izany, koa dia mangataka famelan-keliko aminao, hamasino ny fiainanay, dia tahio ny fotoana rehetra izay tao momba izao isa-taona izao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anarany Tompo Kristy Jesosy mpamonjy anay. Amen. Toriteny faharoa amby roapolo ao anatin'ny programa ny fandaharam-potoana ny toby lehibe an-Karimalaza amin'ity taona ity. Ny anjarantsika amin'izany dia izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko faha 1:20. Ny Apokalipsy toko faha 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 7:20. Hovakiana manaraka izany ihany koa ny faneva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadina. Ary naharefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianany aho nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olona, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamanina. Ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary ho ilay mipetraka eo ambony seza fiandranana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo, izany ho alfa sy omega, ny fiantohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaimpoana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no mandova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandangy rehetra dia hanana ny anjarany ao anatiny farihy mirehitra-afo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjery fito izay nanana ny lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany, ka nanao tamiko hoe, avia ety, hasehako anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any amin'ny tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneho ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema miditra avy amin'Andriamanitra any an-danitra, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi manganohano toy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 2:12 izy, ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 2:12, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny anaran'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3, ary ny mandany tanàna dia misy fanorenana 12, ary misy anarana 12 koa eo, dia ny any apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana,
ho aminareo rehetra neny fahasoabana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny bokyny Apokalipsy dia sokajiana ho anankiray amin'ireo boky apokaliptika ankoatry ny bokyny lalàna sy ny filazantsara sy ny tantara apokaliptika. Ary dia manana ny fanambarany manokana izy amin'izany satria nosoratana ihany koa tao anatin'ny vanim-potoana sarotra. Ireo fandiniana samihafa izay amakiana ny bokyny Apokalipsy dia ahitana ireto fomba fijery ireto. Misy ny an'ireo mpisorona na hoe prétériste, misy ny an'ireo mpanao tantara, misy ny an'ireo futuriste, misy ny atao hoe symbolique. Ny mpisorona na ny prétériste dia mamaky ny bokyny Apokalipsy manontolo ho tahaka ny filazana ny zavanitranga tamin'ireo mpitondra tamin'ny vanim-potoana nanoratana azy, ary ny zavanitranga tamin'izany moa dia tsy hafa fa ny fanenjena nahazo ny fiangonana zay nataony fitondram-panjakana no nitarika izany indrindra. Io no amakiany azy. Ny futuriste kosa dia milaza fa ny bokyny Apokalipsy dia milaza ny amin'ny zavatra ho tonga any amin'ny andro aparany. Dia io zany ilay voalaza amin'ny fomba teolojika hoe ny amin'ny eskatolojia na ny parosia. Dia ny amin'ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny rano lanitra. Io no fentesiny sy amakiany ny bokyny Apokalipsy. Ny manao symbolisme na ireo symbolika kosa dia tsy mba mametraka mikitsy ny soratra ao amin'ny Apokalipsy ho ao anatin'ny contexte na ny riba izay hitrangany fanoratana azy, dia ireo voalaza teo dia ny vanim-potoana nisy ny fiangonana tao anatin'ny fanenjehana tamin'izay fotoana izay. Ny historika kosa dia manazava sy milaza fa ny zavatra lazaina ao amin'ny bokyny Apokalipsy dia tsy hafa fa ny zavanitranga nanomboka tamin'ny androny Jaona apostolo izay mpanoratra. Dia mazava ho azy fa ny fanenjena nahazo ny fiangonana zany ka mandra-pahatongany faran'izao tontolo izao dia ny fiverenan'ny tompo. Io lahy historique, zany hoe milaza ilay fidiran'Andriamanitra mitantarany fiainantsika zanak'olombelona amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary koa tsika amin'ny fandiniana izao tenin'Andriamanitra izao dia ny fifandraisan'ny lafiny historika sy ny futuriste izay mamaky izao boky izao eo amin'ny zava-mitranga, eo amin'ny tantaran'ny fiangonana, dia ny zava-misy nanomboka tamin'ny andro nanoratany Jaona azy dia ny fiainana fiangonana apostolika ka hatramin'izao andro ianantsika izao, ary eny hitohy amin'ny tantaran'ny fiangonana mandra-pahatonga ny faran'izao tontolo izao. Ary zany ihany koa no ifandraisan'ny fomba fijery amin'ireo futuriste hoe mahatratra hatrany amin'ny fiverenany Jesosy Kristy. Zany ary no ilazany Jaona eo amin'ny andininy voalohany rehefa nahita ny fanambarana izay natolotra azy tao amin'ny fifatorana tamin'ny sesitany nahazo azy tao amin'ny nosy Patmosy, ka ilazany hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Hanambarany ny amin'ny famoronana vaovao dia ny famoronan'Andriamanitra izay nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy handimby ilay famoronana tany Edena izay efa voaloto sy simba noho ny fidiran'ny fahotana. Satria raha lavo ny tanànak'olombelona tamin'izay niseho tao Edena ka mendrika ny fanameloana sy ny fahafatesana, Andriamanitra kosa dia nitady ny lalana ho famonjena, ary zany nanirahany zanany dia Jesosy Kristy izay nanatanteraka zany asa-pamonjena zany. Ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia matetika vakitsika fotsiny hoe ny fanavotana antsika tamin'ny fahaverezana mandrakizay,
fa tsy zany ihany fa tena famoronam-baovao mihitsy no tany nataon'Andriamanitra. Famoronam-baovao mihitsy no nataon'Andriamanitra ary tsy niangy atao sahedena ntsony fa ao amin'i Kristy Jesosy nanaovany zany famoronam-baovao zany. Io ny tenenan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny taratasy soratany ny boky amin'ny Romain amin'ny Koritianina manao hoe indro zay olona ao amin'ny tompo dia olom-baovao na hoe zava-boahary vaovao. Ary tsy ny olona ihany no nanaovana fahariana vaovao tahaka zany fa izao tontolo izao mihitsy. Ary dia io no ambarany Jaona eto. Io no ambarany Jaona eto hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. Lanitra vaovao vokatry ny famoronam-baovao natao tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tany vaovao zay vokatry ny famoronam-baovao tanteraka nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany famoronam-baovao nataony tao amin'i Jesosy Kristy. Ka dia tsy tany vaovao izay mbola handrasana izany tany vaovao zany fa tany vaovao izay efa vokatry ny asa fanavotana nataon'i Jesosy Kristy. Marina fa mbola tsy tonga amin'ny fahatanterahany zany araka ny ilazany Paoly azy ao amin'ny Romanina 9 hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny zao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra zay aseho amin'ireo zanak'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Ary dia lazainy Paoly amin'izany koa fa na dia ny zava-boahary aza dia miara amin'ny sainto amintsika olombelona na dia fanomena ny voalombokatry ny fanahytsika miandry ny fahatanterahana dia ny fahatanterahana zany tany vaovao zay nomenantsika zany. Ka tsy tany vaovao andrasana zany, tsy famoronam-baovao andrasana zany fa zavatra efa tanteraka izay nomen'Andriamanitra ho any zao tontolo zao. Ary tsy zany ihany fa ao anatin'izany famoronam-baovao zany, ao anatin'izany famonjena zay efa nitanteran'Andriamanitra zany dia milaza izy eo amin'ny 12 hoe indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao niditra avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hiaona amin'ny fiangonana vadiny. Zay Jerosalema vaovao ambara eto, ny tanàna vaovao ambara eto dia tsy hafa fa ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra io no Jerosalema vaovao, ny fiangonana izay nanoloran'i Jesosy ny tenany ary antony amin'izay nahatongavany tety an-tany zany fametrahana ny fiangonana zany. Fa ny fiangonana no nametrahana ny asa tamin'ny alalan'ny apôstôly zay nitoloran'i Jesosy ny fampianarana, tamin'ny alalan'ny apôstôly zay nomena ny toromarika rehetra, dia amin'ny alalan'izany no nanorenan'i Jesosy ny fiangonana. Ka ilazany ao Mateo 5:20 hoe indro haoriko amin'ity vatolampy ity ny fiangonako. Jesosy manorina ny fiangonana amin'ny alalan'ny apôstôly, Jesosy manorina ny fiangonana amin'ny rafitra apôstôlika. Ka ny Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra ety an-tany dia tsy asan'ny tanany olombelona fa zany asan'ny lanitra zany, asan'ny lanitra. Ka izany ny mahafiangonan'Andriamanitra, ny fiangonana kristiana dia ny fiangonana apôstôlika zany, dia ny fiangonana miorina amin'ny fampianarany Jesosy zay nomen'ny apôstôly ary noraketin'ny apôstôly sy nampitain'ny apôstôly ka hazontsika mandraka ankehitriny. Amin'izany ary no ilazantsika fa an'Andriamanitra ny fiangonana, na dia eo tokoa aza isika olombelona, na dia eo tokoa aza isika izay manana ny andraikitra nantsoina amin'izany tsika, tsy tompony sika fa tahaka ny mpiandro vola vita, nefa tompony ihany koa isika satria tsy mba natsainy holo hafa. Feo amin'ny andininy manaraka dia lazainy hoe ary na rehefa mahery avy teo amin'ny tedra fiandranana na hoe indro ny tabelina kelin'Andriamanitra teo amin'ny olony ary izy hitoetra ao aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra ao aminy dia ho andriamanina. Ny tabelina kely dia mampahatsiaro ny finiavan'Andriamanitra hiara-monina amintsika olombelona, na dia nasehony tamin'ny alalany tao amin'ny testamenta taloha amin'ny alalany zanak'Israely azy zany. Ny tabelina kely dia toerana nametrahana ny soratra masina, ny lalàna ho fihaonan'Andriamanitra amin'ny olona. Ary tonga amin'ny fahatanterahany zany ankehitriny ao amin'ny alalan'ny fiangonana
izay tsy hafa fa asan'Andriamanitra, Jerosalema vaovao midina avy eny an-danitra, izay iarahan'Andriamanitra monina amin'ny olona ka atanteraka ny hoe Imanoela, satria izany no anarana kristôlôjika ihany koa izay ananan'i Jesosy, dia ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra hiara-monina amin'ny olona, ny fanatonan'Andriamanitra antsika olombelona mba hiara-monina aminy. Ary tsy ho tonga Andriamanitra sanatrian'izany hampiasa sy hanandevo atsika, hitondra atsika amin'ny fanompoana tsy zaka, fa ho zanany isika, hanangana atsika ho zanany izy, hitondra atsika tahaka ny olona izy, ary isika kosa hanompo azy, tsy hanompo amin'ny fanompoany andevy, fa amin'ny fanompoana mahazanaka, amin'ny fanompoana mahatompy ny fanjakana, amin'ny mahafanompoana amin'ny piray lova amin'ny Kristy, ka dia miara-monina sy miara-mipetraka ao aminy, ao anatiny zany fiandrianana izany. Dia nasaina ny soratany Jaona, izany fahatanterahany asa vaovao, dia ny famoronam-baovao nataon'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao hilaza ny famoronana izany. Ary ao anatin'izany koa dia napetrany ny toeran'ny fiangonana izay nataony ho vavolombelona ho irany amin'ny alalan'ny apôstôly voalohany indrindra, sy amin'ny alalan'ireo olom-boantso maro koa izay hifandimby amin'ny fampitana izany asan'Andriamanitra izany, amin'ny filazana izany asan'Andriamanitra izany. Ka raha misy andraikitra, raha misy anjara, raha misy adidy izay tsy maintsy ho tanterahan'ny fiangonana ary mipetraka ao amin'ny mpitondra fiangonana, dia ny fanambarana izany fanavaozana amin'ny asa-pamonjenana nataon'Andriamanitra tamin'ny famoronam-baovao ka hitoeran'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zany. Ny fiangonana no institutiona izay nataon'Andriamanitra ho vavolombelona ety an-tany. Ny fiangonana nataon'Andriamanitra ho fitaovana vavolombelona hanambara izany famonjena izany ety an-tany. Raha tsy miteny ny fiangonana, raha tsy miteny ny fiangonana, dia fisakanana ny asan'Andriamanitra zany. Raha tsy ampitenenina ny fiangonana, dia tena fanoherana sy fanenjena ny asan'Andriamanitra zany. Fa ny fiangonana dia natao hijoro, ary raha ny fiangonana koa no minyetsy miteny, raha ny fiangonana koa no minyetsy manambara, ary raha ny fiangonana koa tsy mahatoky sanatria mpitenenana, amin'izany andraikitra nomena azy zany, ho hadinina amin'izany izy. Fa izany no ilazana eto koa, izany no anambarana eto koa ny amin'ny teny fitsarana izay ilazana fa eo anatrehan'izany andraikitra zany, dia hisy ny tsy ho tanteraka, hisy ny tsy haharaka an'izany, tsy hisy ny tsy halazan'izany, na dia teny avy amin'ilay omega, alpha sy omega zany, dia ilay tompony fahefana sy tompony fanapahana amin'ny tantaran'izao tontolo izao, ka ilazany hoe hisy ny osa, hisy ny tsy mino, hisy ny vetaveta, hisy ny mpamon'olona, hisy ny mpijangatsanga, hisy ny mpanahody ratsy, hisy ny mpanompo sampy, ary ny mpandangy. Ireo izay tsy tafiditra ao anatin'izany famoronam-baovao nataon'Andriamanitra ka hipetrahany tany vaovao izay ametrahana ny fiangonana ho vavolombelona hanambary zany, izay tsy mandray zany, izay tsy mandray zany, dia tsy mba hanana anjara amin'izany tany vaovao zany, tsy mba hanana anjara amin'izany lanitra vaovao zany, tsy mba hanana anjara amin'ny satroboninahitra izay omena momba izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Fa tiany fitsarana, teny fitsarana ho any amin'ny farimy rehetra afo, any amin'ny tany misy solofara, izany no ho anjarany. Ka dia mitsangana tsy maintsy mijoro ho zava-dehibe amin'ny fiangonana, ny fanaovana ny asa, ny fitoriana ny asa sy ny fanambarana ny asa, mba ho mahatoky amin'izany anjara fanompoana mena azy zany izy. Ka dia izany ary no ambara hilazana ny amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, ka tsy heritreretantsika zavatra mbola tonga, fa nanomboka teo amin'ny fahavitany asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy, ka nilazany hoe vita, efa miditra amin'ny andro vaovao sy tany vaovao tsika. Ary amin'ny fomba koa ho an'ny futuriste zany ilazany, efa miditra amin'ny andro farany sika. Tsy zavatra andrasana tsony ny andro farany, fa efa io ny andro farany, io ny andro farany, io ny andro farany. Izao andro ny filazantsara, ary izao no itenenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny eo amin'ny fiangonana, ka itenenan'i Jesosy hoe izay manohitra ny zanaka mbola azo famelan-keloko, izay miteny ratsy ny ray mbola azo amelan-keloko, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina, dia ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana tsy hahazo famelan-keloka na oviana na oviana. Dia mitohy
izany tenin'Andriamanitra zany fa ny fiangonana raha miasa dia ho tanteraka ireo fanehoana ny amin'izany Jerosalema vaovao zay efa misy tandindony any amin'ny testamenta taloha amin'ny alalan'ny fifidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia amin'ny ireo firenena 12 no fidin'Andriamanitra ireo no ny asan'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra ny fidiran'Andriamanitra amin'ny tantarany fiainantsika olombelona ny fidirany amin'ny tantarany zanak'Israely ka ny fidianany azy ka nananganany ny firenena 12 izay tao Palestina dia izany firenena 12 zany no nametrahana ny teny fikasana ary dia izay monina sy izay mitoetra ho amin'izany teny fikasan'Andriamanitra zany no hanana anjara fa tonga amin'ny fahatanterahany zany araka ilay izany lazany Paoly azy ao amin'ny Romanina 12 fa tsy nitaranaka Abrahama aranofo no zanaky ny teny fikasana tsy nitaranaka Jakoba firenena 12 aranofo no zanaky ny teny fikasana fa nitaranaka izay natsangana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanaovana famoronam-baovao ka natsangan'Andriamanitra sy nampiray sy ny fiainana sy fahafatesana amin'i Jesosy araka nilazany azy Paoly azy ao amin'ny Romanina 12 hoe nampiraisina tamin'i Kristy tamin'ny batisy sika niara-maty taminy ary niara-natsangana taminy ary zany sakramentany batisy zany izay apetraka ho sakramentany fiangonana zany ny fananganan'Andriamanitra ny olona ho amin'ny fiangonana zany no anomezan'Andriamanitra anjara ny olona ho amin'ny zany fanjakany zany ka dia ilazany eto sy hitany sany fa ny amin'ireo zay natsangan'Andriamanitra ho zanany amin'ny alalan'ilay tandindona tao amin'ny testamenta taloha amin'ny firenena 12 saingy tonga amin'ny fahatanterahany amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'ny batisa ao amin'i Jesosy Kristy dia hanana anjara amin'ilay Jerosalema vaovao ka dia lazainy eto ny architecture ny endrikendriky ilay tanànany Jerosalema vaovao dia misy fanambarana izay misokatra amin'ny rehetrarehetra varavarana izay misokatra amin'ny rehetrarehetra fa tsy anavahan'Andriamanitra olona ny famonjena fa ajaonina izay mpanoratra ny apokalipsiany koa ny manoratra ny filazantsara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay antsoina ho amin'izany ny olona rehetra na jiosy na jentilisy tsy hanavahana foko tsy hanavahana firazanana tsy hanavahana loko fa ny olona rehetra zany no hevitry ny varavarana maro misokatra eo amin'ny firenena 12 ary dia lazainy fa zany fiantsoany zany dia fiantsoana hidirana ao amin'ny fiangonana satria zany vavahady ny tanàny zany koa dia misy ny anarany apôstoly dia ny apôstoly zay tsy hafa fa ny apôstoly zay fototsy ny fanorenan'i Jesosy ny fanorenana ireo no mitolorany ireo no nomeny ny fampianarana ary ireo no mampitoetra izany fampianarana zany mba ho fampianaran'ny fiangonana ary zany no hitaketsika ny maha-apôstôlika amin'ny fiangonana satria izay hany institution azo antoka atokana hitahiry ny fampianaran'ny fiangonana arak'izay nanoloran'i Jesosy azy dia ireo apôstôly izay fa nomeny toky nomeny zany ary nahatoky tamin'izany satria nomeny ny fanahiny ka tsy nandeha araka ny sitrapony fa nandeha araka ny fitariany zany fanahin'Andriamanitra zany dia ny fiangonana apôstôlika indrindra sy ny varavaran'ny fiangonana misokatra izany ary notononina amin'ny alalan'ireo anarany apôstôly izay misy amin'ny vavahady eo ireo ka hiantsoana ny olona fa ny Jerosalema vaovao izay fofombadin'i Jesosy efa vonona ny hampakarin'i Jesosy amin'ny fotoana izay atongavany dia tsy hafa fa ny fiangonana zany ny fiangonana kristianina ary fiangonana kristianina apôstôlika zany hoe mandeha araka ny fampianaran'ny apôstôly ny apôstôly izay niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra irerihany ka dia miantso ny fiangonana ary mampitsangana sy mampiorina ny fiangonana mba ho mahatoky amin'izany andraikitra sy anjara fanompoana nomeny Jesosy azy zany ary ambara eto amin'ny dia bokyny apokalipsy ity eto zany tsika dia tsy mampisalasala ny hanonana hoe ny fiangonana ny Jerosalema vaovao raha manao ekleziolojia ambarao zany
ny fiangonana ny Jerosalema vaovao fa aza mieritreritra Jerosalema amin'ny tany mamirapiratra fa ny fiangonana ary ao amin'ny fiangonana ny misy ny harem-pahasoavana pointin'Andriamanitra mamonjy zao tontolo zao ao amin'ny fiangonana no hanomanan'Andriamanitra ny lalana satria amin'ny fampianaran'ny fiangonana dia ny fiangonana apostolika ny fiangonana miorina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny asa vaovao dia ny famorona vaovao nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao no onenana ao no misy ny lalana ka itenenan'i Jesosy hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako mampieritreritra antsika zany eo anatreny toe-javatra miseho ankehitriny ny amin'ny adidin'ny fiangonana fa raha mitranga izao valana retina momba ny fahameana ara-pahasalamana zao dia voakasika ny zavatra maro ny lafi ny arabola ny voakasika crise financière zay nitarika ho crise sociale socio-économique voakasika daholo zany ary dia lasa koa aza toa nisy ihany koa satria ny politika miasa amin'ny zavatra rehetra reny sao dia misy lafi ny ara-politika ihany koa ao tsy azo esorina zany tsy azo esorina zany fa zavatra mahakasika ny fiaramonina fa indrindra toa mahakasika ny ara-panahy tena nanaitra sy nampalahelo no nandrenesana tamin'ny vanim-potoana hidirana ao amin'ny herinandro masina ka ny voan'ny fepetra ny amin'ny tsy ahazahoana mivory indrindra fa ny tsy ahafahan'ny fiangonana manao ny fanompoam-pivavahana araka ny tradisiona dia ny tradisiona ny paska zay efa natolotra Jesosy tamin'ny alalan'ny apôstoly ary ny ainan'ny fiangonana taonjato eny taonarivo maro koa aza ankehitriny mampieritreritra reny ny apokalipsy dia nosoratana tao anatin'ny fotoam-panenjehana mampieritreritra fa manatrika fanenjehana vaovao amin'ny endriny vaovao ny fiangonana raha ny herinandro masina tsy azo nankalazaina tamin'ny endriny fo raha ny fiangonana no atao hoe akatony tena fanenjehana amin'ny endriny vaovao zany tena mila mijoro anatreny zany ny fiangonana ary ny fijoroana eto dia tsy nitratrevatreva fa ny mipetraka eo ambanin'ny fandinihan-tena eo anatrehany fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra ka ny voalohany atao amin'izany dia ny fibebahana ny fibebahany tsirairay ny fibebahany tsirairay sy ny fifonana ataony tsirairay ho an'ny mpiarabelona aminy ho an'ny ankonana fibebahany tsirairay sy ny fifonana ataony tsirairay ho an'ny fiangonana eny ho an'ny fiarahamonina ho an'ny zao tontolo zao izay no andraikitra ny tsirairay matetika sika eo anatrehan'izao dia te hametraka andraikitra te hametraka didy te hametraka tsiny ho amin'ny manakaiky atsika tsy zany no izy fa ianao dia ny tenanao mahatsiaro tena ny fifonana fa Andriamanitra mamangy zao tontolo zao amin'ny fomba sarotra zao fa Andriamanitra manana ny heviny koa amin'ny fihazoman'ny fiangonana fa ny fiangonana tsy mba ho levina ny ten'Andriamanitra dia manao ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina dia ny teny zay napetraka ho amin'ny fiangonana zany ka efa ao anatin'ny tany vaovao sika zao Jerosalema vaovao dia ny fiangonana mijoroan'ny fiangonana haitondra izao raha zao eo ny fepetra sy ny zavatra maro samihafa fa mitodika amintsika fiangonana izao tarenjavatra zao ary amin'ny alalan'izao isa-taona zao no anambarana amintsika fa hipetrahana didy ny fiangonana hitondra fifonana ho an'ny tsirairay hitondra fifonana ho an'ny fiarahamonina hitondra fifonana ho an'ny fiangonana dia ny fiangonana zay tsy hafa fa ilà Jerosalema vaovao zay efa tandindony fahatanterahany amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ka hampakarany Jesosy Kristy azy eny amin'ny ranolanitra ary hiarahantsika miteny hoe tongava ry Jesosy tompo voninahitra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavaka sika tompo misaotra anao ny amin'ny nanambarana ny teninao dia mpanompo tsy mahasoa no ny lohabava ny teny zany ka dia mangataka famelan-keloko aminao amin'izay rehetra tsy voalaza jereo tompo ny firenenay jereo ny fiangonana ny Jerosalema vaovao zay efa natsanganao vavolombelonao dia atao fofanasitranana eo amin'izao arety mandoza izao na ho avy aiza ny mpahatongavan'izao na hoinana no antony aoko ny fiangonana ho fanasitranana aoko ny fiangonana izay misy ny fiainanao aminao
no ho vahaolana amin'izao ray raha rehetra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Izay natao no paminao rito ka tsy mba hisy fivadiana hitompoko izay nanomboka ny asa tsara ao anatiko Aruvia